Fiatanana ho antsika rehetra ny tokantrano any. Misaotra an' Jesosy tsika mbola omeny fafahana indray androany hifampahery sy hiaraka hitsaoka sy hiankohaka eo anatrehany androany hidera azy. Misaotra azy koa satria mbola mena izao fafahana izao tsika, satria raha tsy nisy izao fafahana izao dia tsy afaka hifampahery akory, kanefa dia misaotra ny tompontsika. Andao tsika hamaky ny ten'Andriamanitra iarahantsika mahita sy hiainana ny zava-misy amin'izao fotoana izao, ary Andriamanitra ao anatin'izany dia manana ny teniny ho antsika tsirairay avy. Isika dia tsy natao hiaina ambany tahotra na eo ambanin'izay fampitahorana mety lazain'ny manam-pahaizana na lazain'ny manodidina antsika na lazain'ny vaovao akory. Na dia misy azy izany dia isika zanak'Andriamanitra koa manana ny teny fikasan'Andriamanitra, manana izay fampanantenan'ny tompo izay natao hampahery atsika sy azona amin'ny finoantsika hatramin'ny farany. Andao tsika nge hamaky an'izany hafatra ny tompo ao amin'ny Isaia 7:2 izany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny ry Jakobo, izao ny lazain'i Jehova izay nahary anao, afaka hovainao ny anaranao ilay Jakobo. Averiko, fa ankehitriny ry vero, izao ny lazain'i Jehova izay nahary anao sady namorona anao ry Israely eo. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Raha mitany rano ianao dia ombanao aho, ary raha mitany ony ianao dia tsy hanavitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy hirehitra aminao ny lelafo. Izany teny fikasan'ny tompo antsika amin'ity maraina ity. Raha mitany rano ianao dia ombanao aho, ary raha mitany ony ianao dia tsy hanavitra anao izy. Izany ary dia andao tsika amin'izao fotoana izao kosa hivavaka araka ny teny tompo hoe aza manaosy izy, aza matahotra ianao, aoka ny fivavahana sy ny fonana mba misaorana noho tsika manambara ny fangatantsika eo anatrehan'ny tompo. Fa indrindra manoloana ny zavatra izay sarotra iainantsika avelan'Andriamanitra hitranga toy izao dia nataontsika hivavaka sy hifona, nataontsika hiverina amin'Andriamanitra, hibebaka hiala amin'ny ratsy fanao, anetry tena. Raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako izy. Ao amin'ny tantara faharoa 7:4. Betsaka amintsika indrindra tokoa no efa mahalala izany ten'Andriamanitra izany. Fa ho an'izay mbola tsy dia tena mahalala na koa tsy tena mbola niaina na natanteraka n'izany ten'Andriamanitra izany dia ho vakitsika, satria afatr'Andriamanitra ho antsika amin'izao andro sarotra izao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, raha ny oloko izay nantsoina tamin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka amela ny elony ary hanasitrana ny taniny. Amen. 5:10 Ary izao dia hiratra ny masoko ary ny sofiko hiaino ny vavaka izay atao eto amin'ity fitoerana ity. Amen. Amen. Ny olon'Andriamanitra hozy izay nantsoina amin'ny anarako, na dia efa zanak'Andriamanitra ary isika dia natao handinika ny fiainantsika, handinika ny fontsika, hanetry tena eo anatrehan'Andriamanitra, hiala amin'ny ratsy fanao, hitady azy, hivavaka eo anatrehany, handohalika, hifona ho antsika, hifona dia ny eo mihitsy ny toetranao, ny toe-panahinao, ny fiainanao. Aza mijery ny hafa aloha fa isika mihitsy ny tian'Andriamanitra hanetry tena, hivavaka hitady ny tavan'Andriamanitra sy hiala amin'ny ratsy fanao. Ary efa vita izay dia hivavaka ho an'ny hafa sy ny firenena koa isika, dia hanasitrana ny tanitsika izy ary hiaino ny fivavakantsika. Tahiny tompo ary isika andaontsika hiankohaka eo anatrehany. Alleluia. Lehibe ny fitiavanao anay Andriamanitra, na inona zavatra miseho, satria mahatsapa ny fanatrehanao izahay, mahatsapa ny herin'ny fitiavanao mandrakariva izahay eo amin'ny fiainanay tompo, ka dia tsy hatahotra izahay, satria fantatra efa tianay ianao, momba anay ianao, araka ny teninao aminay ao amin'ny Isaia tompo 7:20, aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza miherikerika foana fa izaho Andriamanitra ao.
Halleluja, misaotra indrindra Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay izany. Tananao tokoa ny momba anay sy mitantana anay. Halleluja. Ny tananao no momba ai zaho malala fa ty aianao. Ny fiainako navotanao zaho malala fa ty aianao. Mety anjera nyavon fa izao mbola itorofon no ny herini sandrinao zaho malala fa ty aianao. Fiadanam-po no ato amiko zaho malala fa ty aianao. Reo eloko navelanao zaho malala fa ty aianao. Mety anjera nyavon fa izao mbola itorofon no ny herini sandrinao zaho malala fa ty aianao. Mety anjera nyavon fa izao mbola itorofon no ny herini sandrinao zaho malala fa ty aianao. No ny herini sandrinao zaho malala fa ty aianao. Amin'izao fotoana izao dia vavaka isika ho an'ny nositsika ifony ao anatrehan'Andriamanitra, ibebaka iaiky anindry tena, iaiky izay rehetra mety tsy mety, mila avaosina, mila isorina, dia hitady an'Andriamanitra fotsika dia hiaino antsika izy. Misaotranao izay raha io, misaotranao izay ny Andriamanitra tsy toho mpamorona izao rehetra izao, ilay tompo eo ambonin'izao rehetra izao. Eny, tsy tompo nyity tany ity ihany ianao, fa tompo an'ity izao tontolo izao ty, tompo ny zavatra rehetra, eny naneny amin'ny habakabaka, eny Jesosy io ny galaksi ray manontolo tompo. Dia ianao no miazona izany, ianao no mibaiko, ianao no niteny tompo dia mitoetra eo amin'ny toerana misy azy izany, ianao no mampietsika, ianao no mampijanona. Eny ianao tompo ihany koa azy no mampietsika ny tafiotra sy ny ranomasina tompo misamboaravoara, ary ianao ihany koa no mampitsahatra izany. Ankehitriny izay mifony eto anatrehanao izay raha eo, mifony eto anatrehanao izay Jesosy ny amin'ny nanaovana tsinitsina ny fitiavanao anay, mifony eto anatrehanao izay ny amin'ny
nanamafisanay ny fonay sy ny sofinay tsy ankatosy tsy andreny teninao izay efa niantso anay hiala amin'ny ratsy fanao sy hibebaka eo anatrehanao mifona Jesosy eny Jesosy maka ny toerandreo malagasy rehetra eto anatrehanao ary izahay any tokantrano ihany koa dia mino afa miray fosy fanahy amin'izao vavaka izay ataonay miaraka izao mamindra fo amin'ny taninay mamindra fo amin'ny firenenay Andriamanitra mamindra fo amin'ny mpitondra Tompo isan'ambaratongany mamindra fo amin'ny vahoaka malagasy rehetra Tompo tsy akanavaka na ny eto afovoantany na ny any atsinanana na ny any atsimo na ny avaratra ny andrefana Tompo mamindra fo amin'izao taninay izao Tompo aoka tsy ny fatezeranao no amelezanao anay fa taka ny ahitra ihany izay mandalo izay aza tezitra aminay foana Andriamanitra fa mety izy amindra fo aminay mamela ny elokay Jesosy sasao amin'ny ranao izay sasao amin'ny ranao izay Jesosy okenao Tompo no hikasika ny fony malagasy hivavaka sy hibebaka hanolotra ny fiainanao anao manontolo satria ombadika ny zavatra rehetra velanao hitranga dia misy Tompo afatrao mba ho tonga saina ny olona ahiratra ny olona fa ny fonay ny tadiavinao ny fiverenanay aminao ny tadiavinao Tompo matoky aho Tompo fa hiaino izany fivavaka izany ianao ary ampitsahatra ny tafio-drivotra ampitsahatra Tompo ny rivo mahery sy ny andro ratsy sy ny loza izay saika hiatra Tompo amin'izao firenena izao araka ny vakina teo hoe raha hita ny rano izay na hita iniona izay dia tsy hanafitra anay izany Tompo tsy ho rendrika izay noho ny famindramponao sy ny fahasoavanao misaotra Jesosy misaotra raha misaotra fanamasinao rakofindranao izay rakofindranao sy nindrafonao izao firenena izao Tompo mamindra fo aminay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Halleluja misaotra Jesosy mibanjina anao izay amin'izao fotoana izao ianao ilay vato fehizoro Tompo ianao ilay tokonay mandrakizay tsy miova amin'ny andro rehetra amin'ny fotoana rehetra omeo anay Tompo ny anana ny fijerinao matoky anao izay Tompo misaotra raha eo ndo hiaraka hiran'izany hira izany isika amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny fanahinao rehetra mijery anao tsy atahotrao raha eo meu fahitana ahita toy ny fijerinao mijery anao fianao no mpamonjy befaindrenao ainao izay tokony atao averintsika ihany mijery anao Tompo mijery anao tsy atahotrao raha eo mefahitana ahita toy ny fijerinao mijery anao fianao no mpamonjy meu faindrenao ainao izay tokony atao amin'ny heriko rehetra ho tianao amin'ny heriko rehetra ho tianao ilay apingako utianao rivato lampikyu
amin'ny andro piainako sy homandraky izay amin'ny heriko rehetra ho tianao ao rilay ampingako ho tianao ao rivatolapiko amin'ny andro piainako sy homandraky izay Haleluia manjaka ny tompo Haleluia manjaka ny tompo Haleluia Haleluia manjaka ny tompo amin'ny andro piainako sy homandraky izay Haleluia Haleluia manjaka ny tompo manjaka eo fiainanay Haleluia manjaka ny tompo manjaka eo fiangonana ianao tompo Haleluia manjaka ny tompo amin'ny andro piainako sy homandraky izay Haleluia dia aversika miaraka izany hoe Haleluia manjaka ny tompo ataotsika ampinoana tanteraka izany hoe manjaka ianao Jehovah manjaka eto amin'ity firenena ity anao zao Madagasikara izao Jesosy anao tompo ity nosy malalana ity anao ny malagasy tompo anao zahay efa tsy hany fahavalo manjaka ianao Jesosy Haleluia Haleluia manjaka ny tompo Haleluia manjaka ny tompo Haleluia manjaka ny tompo amin'ny andro piainako sy homandraky izay Haleluia Haleluia manjaka ny tompo Haleluia manjaka ny tompo Haleluia manjaka ny tompo amin'ny andro piainako sy homandraky izay manjaka ianao tompo manjaka ianao anao ny fiandrianana tompo anao ny fanjakana anao ny hery tompo sy ny fanapahana rehetra rehefa ianao no milaza tompo dia tsisy matohitra izany rehefa ianao nandidy dia tsisy asakana izany rehefa ianao no niteny tompo dia tanteraka izany Haleluia avo indrindra ianao tompo manjaka mandrakizay ianao tompo Haleluia ianao no ilainay tompo tsy vola tompo tsy voninahitra tompo tsy fahaizana na fahalalana tompo tsy izany no maritra ny hoavinay tompo na ny fiainanay fa ny tana maherinao ianao Jesosy eo amin'ny fiainanay no ilainay ny fanantrehanao Jesosy eo ny mamelona anay tompo isan'andro rehefa eo ianao Jesosy eo dia sambatra izay
rehefa mikambana aminao zahay Jesosy dia matsiaro feno tompo ny fiainanay. Ianao ny loharaniko rehetra Jesosy, ao aminao avokoa izany. Ny soa rehetra dia avy aminao Jesosy, ianao no ilainay. Dia iara-milaza izany amin'ny tompo isika amin'izao fotoana izao hoe ianao no ilaiko Jesosy, asao ny tompo anjaka ny tokantranonao. Asao Jesosy, asao ny fanahy masin'Andriamanitra velona hitoetra ao amin'ny tokantranonao, hitoetra ao anatinao, eo amin'ny vady aman-janakao. Alleluia, alleluia. Em tua itoetreo mandraky izay omeko anao ny fiainako, handray anao afasakaizanao, ianao no faniriko Jesosy, tokana tsy mba tsisy afaka ka ny toeranao, sy hanome afom-pitiavanao, ampio tompo toujours ilalanao, em tua anilanao, em tua Jesosy, tariwa itanao, ianao ni like, ianao ni like, ianao re Jesosy, ianao ni fuko, ianao ni like, tariu aitanao. Vetsika futsika rehetra izany apetrao fonao tananao dia dotsika ira mafa ianao ni like, ianao ni like, umandraky izay, ianao ni fuku, ianao ni like, tariwa aitanao. Avetsika farany izany, evero ny tena rehetra izay loka ny vavanao anatin'izany iry zany, amin'ny fonao avy ao ponao lalina indrindra ao, noka irahantsika izany eo anatrehan Jesosy, amin'ny fotsika manontolo. Halleluja, ianao ni like, ianao ni fuku, ianao ni like, tariwa itanao.
isanandro tompo amin'ny fiobonana aminao anaty fiankofanay sokafiny masoko ahitanao misaotra tompo Haleluya, haleluya, Jesosy. Haleluya. Ankehitriny dia manasa ny mpanompon'Andriamanitra ary isika izarany teny indray ho antsika amin'izao fotoana izao. Loatsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izany fiakofany izany akasitraka ny tompontsika ny fotsika iray manontolo satria tsapako fa tena eto anivontsika Andriamanitra tombontsoa lehibe izany hoe eo amin'ny fanatren'Andriamanitra marain'izany ianao androany amin'ity sabotsy ity indray iombona latabatra sy iray amin'ny tompo mba fantatrao izy ny azona ny fofonainao matoa mbola fo marain'ohatra zao ianao le tanjaka le fafana mbola afaka midera sy mankasitraka azy mamerina ny voninahitra ny amin'ny tahaka izay niarahantsika tamin'ny veroanaison teo tao anatina fiakofana izay sorana ny tompo ary sorana azy any koa na ndraiky ho fantsinao anatin'izany mino fa nydrehetra ny tokantrano androany tena vonina ao anatina fanasy fo feno etaeta an'Andriamanitra tanteraka izany hoe lafa tonga isika dia hivavaka hiara iompo amin'Andriamanitra indray ao anatin'ny fanahy mivavaka androany maraina milohany andraisantsika sy ombonantsika amin'ny teny hivavaka isika Andriamanitra rainy tsara indrindra zay ny an-danitra makasitraka sy mame voninahitra anao zay amin'ity maraina ity satria nitsongaina tao anatin'ny maro na sainao ho isan'ny olona afaka anana fiainam-piombonana aminao indray amin'ny fanehoan'Andriamanitra fotoam-pahatsiarovana manoka ny fantohana aminao ao anatin'izao fotoam-pandraisana androany maraina izao raha hiteny ianao aminay androany tompo miangavy a Jesosy amin'ity maraina ity mba hisokatra ny fon'ny olona tsy erikerika amin'ny zavatra be dia be fa tena hifantoka satria ny ray minitra ao anatin'ny teny dia afaka hanova ny tantaram-piainana iray manontolo mandritra nyity taon'ity izany ny fifantohana aminao amin'ny fanahiny etaeta tanteraka ny ombona aminao androany no angatahako mba fitariana avy amin'ny fanahinao masina mba hampiditra ny tsirairay avy zay tonga ao anatin'izao fivoriana izao ka miaino any tokantrano any iray tanteraka aminao amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy velona masina manankely avy any Nazareta. Amen. Haleluya. Miarabantsika indray ry havana amin'ity androany ity sabotsy maraina iresantsika latabatra amin'ny tompo ifandraisantsika amin'ny alalan'ny teny fiainana indray iombonantsika amin'ilay pahary atsika faly zay satria nomen'Andriamanitra tombotsoa-pahasoavana afaka hitondra ny tenin'Andriamanitra indray mba ho fantsy ny ompelantanany androany anambara ny teny fahamarinana amintsika aza dimby havana fa fampatsahivana hatrany ao anatin'ny période-ny andro farany isika izao vanim-potoan'ny andro farany ilay kiondalana farany milohan'ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raha hoany lanitra matitoko fa 420 dia milaza ny baiboly hoe nisy fahoriana lehibe fa raha tsy nohony amin'ny olom-boafidy dia tsy maintsy ho afoezina ny fotoana noho izany ny anjara voatendry mahatonga an'Andriamanitra anafoy ny vanim-potoanany fampahoriana dia satria tsy sitrak'Andriamanitra ny ampahory ny olony amin'ny maha olona Andriamanitra tsika dia tadidio afaka tsika mianakavy hitodika tanteraka hijery ny fahafenon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra trehintsika ny fisian'Andriamanitra mbola pia miady antsika amin'ny fotoana rehetra ny fisian'Andriamanitra miditra tsehatra mikarakara ny fiainantsika amin'ny fotoana rehetra zasy ianao ry havana dia tadidio fa raha ohatra ka tsy teo ny fisehoan'Andriamanitra sy ny famindram-pony teo amin'ny fiainantsika raha tsy tonga Jesosy hamonjy antsika dia tsy toy izao isika noho izany amin'ny maha olom-boafidy antsika satria zao vanim-potoana ny andro farany zao le atao hoe vanim-potoana ny krisim-pinoana ary matoa Jesosy miteny hoe mila mitandrina fa any am-parany ihany na ny olom-boafidy aza dia ho voafitaka dikan'izay mafy be ilay endriky ny famitahana tiany devoly atao amin'ny lina lalana anao tsy amin'ny fahamarinana tanteraka
ahoana ary ny fahafahako miaina sy misitraka n'izany atao hoe fijoroana ao anaty fitandremana sy fahatanterahana amin'ny alalan'ny fiainam-panompoko an'Andriamanitra izany. Tsotra ny valy ny riavana. Te anaitratsika tsirairay avy fotsiny androany aza miala amin'ny tenin'Andriamanitra. Ray izay. Faharoa manana fifantohana amin'ireo tenim-pahamarinana rehetra voalaza n'Andriamanitra mikasika momba ny fijoroanao zay antoka ahafahako sy ahafahanao tena hoe iombona amin'Andriamanitra amin'ny fotoana iverenany apakatra ny fiangonana rehefa raha tiantsika no fantatr'Andriamanitra amin'izany fotoana izany. Inona ny zavatra mitranga? Fantarony zava-misy amin'izao. Tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa tsy misy zany hoe krizina tsy misy zany hoe mpaminany sandokatrehany zany. Fa amin'izao andro faran'izao Jesosy nilaza ao amin'ny Matthieu 24 hozy izy hoe any am-parany any hozy izy betsaka no avy amin'ny anarako ary isy mpaminany sandoka maro. Zany hoe ilaza fa izy ny Kristy. Fantatrareo ny boky mpanao salamo dia milaza zao ny ahafantarana azy, zao ny ahafantarana an'io fanahy io. Mila fantatsika tsara, mila manana discernement tsika. Ry olom-bo fidy eo, aoka ianao anaraka tsara amin'izao fotoana izao mba ananatsika fahatsapana tsara hoe izy reo mpaminany sandoka ireo. Ny mpaminany sandoka dia vitany mampiala ny fifantohan'ny olona tsy ho 100% any amin'i Jesosy zay namonjy azy, fa misy apahany be dehibe raisy nitodian'ny olona iantehitra aminy sy ny fisiny. Fataro nefa fa reo mpaminany sandoka ireo tsy fanahy fa olona no ampiasain'ny devoly. Zany hoe olona mandalo, olona misera no ohatranao ihany izy. Fa zao mitondra ny anaran'ny tompo izy, mato miteny ny Baiboly miteny ho avy amin'ny anarako izy. Fa ny ahafantarana azy dia ny vony. Zany hoe rehefa avy miaona amina mpaminany sandoka ianao dia lasa mahatsiaro azy ao am-ponao, mitovy amin'ny fahatserovanao an'Andriamanitra. Zany hoe asiany sonia ao anaty fampianarana ny fisiny fa tsy votsitra tanteraka ianao an'Andriamanitra. Ahoana reny fipetraka izany? Ny zavatra mitranga dia tsotra. Ao anaty fampianarana tsy dia tena misy fananarana loatra, fa ao anaty fampianarana dia hitantsika ny zavatra ampianariny fa mifototra amin'ny zavatra ilaina. Zany hoe zay zavatra mapety ianao eto tany ihany fa tsy misy fandraisany amin'ny antokanananao ny fiainana mandrakizay. Omeny fotsiny ny fahamarinana mba hanananao fifaliana, mba hananao fifaliana hoe ny fomba an'Andriamanitra dia aseho amin'ny alalan'ny fitahiana sy ny zavatra azonao ara-nofo eo amin'ny fiainana. Fa tsy tanteraka mihitsy ny amin'ilay fiorenana mampisy fiatraikany ary fampiorenana ny fijoroanao ara-piombonana amin'Andriamanitra. Zao nefa ny voalazan'ny apôstôly Paoly raha nananatra ny Timoty izy ao amin'ny Timoty 2:4-9 amin'ny anaran'i Jesosy. Eno tsara ty fampianarany ity ozy izy ny ten'Andriamanitra ato eo anatren'Andriamanitra sy Kristy Jesosy zay tsara mivela sy ny maty ozy izy Paoly tamin'ny Timoty ary noho ny amin'ny fisehony sy ny fanjakany no ananarako anao mafy, tena fananarana mafy le izy mitoriny teny ozy izy mazotoana amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisi mananara mafy amin'ny faripo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro, mananara mafy ozy izy amin'ny faripo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro zay tsy azakan'ny olona fampianarana tsy misy kilema fa angididy sofiny izy dia amory mpampianatra ho azy araka ny filany. Tadidio tsara fa zany fananarana zany dia fantsiana amin'ny tsy mety, tsy mahafinaritra ny nofo zany ry havana. Fa raha eto ny Baiboly dia miteny izy amin'ny andro farany miresaka izy mikasika momba ny andro farany. Eto ny apôstôly Paoly dia milaza n'izao vanim-potoana misy antsika izao mihitsy. Nananatra ny Timoty izy hoe ozy izy mitory teny mazotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporosia, mananara mafy. Zany hoe ny andro farany dia vanim-potoana anatanterana ny asa fitoriana isehoany fananarana mihoatra noho ny fampanantenana n'izao tontolo izao. Averiko amin'ny andro farany dia vanim-potoana anairan'Andriamanitra ny mpino mba iorina tsara ao anaty fijoroana amoaka izay zavatra mampety iainantsika ny fakasitran'Andriamanitra mba ahafantarany tompo antsika amin'ny fotoana iverenany apakatra ny fiangonany mba ahatonga antsika fiangonan'Andriamanitra iombona tsara ny fanahy masina amoaka ireo vokatry ny fanahy hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy iainana izany atao hoe fiainam-panompona feno ny fakasitran'Andriamanitra izany. Ozy izy ny tenin'ny tompo ato rehefa vita mananara mafy tsy hisy olona anankiray faly amin'ny fananarana izany.
kosa rehefa manomboka betsaka ny fananarana ao anaty toroteny dia manomboka vitsy ny olona afaka iaino sy azaka ny zavatra torina. Kanefa na tiatsika na tsy tiatsika dia tsy maintsy ijoro isika anambarany fahamarinana satria ny Baiboly dia milaza fa migodana sy betsaka ny olona mandeha makany amin'ny lalany fahaverezana fa entiny lalana makany an-danitra. Zay no mahatonga ny ten'Andriamanitra eto miteny hoe ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, angidy sofina izy dia amory mpampianatra ho azy araka ny filana. Hitanareo, le mpampianatra araka ny filana zany hoe mpampianatra afaka anome ao anaty fampianarana zay ilainao. Indraindray tsika mila mitandrina tsara ao anatina fotoana sy andrenesantsika tenin'Andriamanitra ny votoatin'ny zavatra ampianarina mba hifandraika amin'ny zavatra sain'Andriamanitra torina. Satria raha vao mibahana loatra ao anaty filana ny fampianarana dia tian'ny olona foana, fa rehefa ny fampianarana manomboka manitsy ny olona hiala amin'ny fahazaran-dratsy maharary dia manomboka mangidy tsofina ny olona izy ny tenin'Andriamanitra dia izy no hitady mpampianatra ho azy. Tiako fantatrao zany fa mpampianatra teny ilainao tsy le mpampianatra tianao hoe nohiny reny, fa le mpampianatra ohatranay tony afaka hanitsy tsara zay zavatra tsy mety eo amin'ny fiainanao. Ny antony dia tsotra, ndray androany ry havana tsy maintsy iveriny Jesosy. Ary izy matoa nampafantatra mialoha satria misy krizy amin'izao fotoana izao, krizy finoana le izy. Vembena ny finoanany maro no zavatra mitranga sy ny fanoherana misy eto ambonin'ny tany. Ao anatin'izany le tafio-drivotra efa tsy ambininy ohatra sy ny zavatra mitranga be dia be izay mety ateraky ny fiainana amin'izao vanim-potoana ny andro farany izao. Le arety mandringana efa nilazain'ny Baiboly efa manomboka mitranga ny zavatra nyainantsika tamin'ny nofinofy tamin'izany. Ahoana reny hitrangan'izany isika amin'izao vanim-potoana izao indrindra no miaina n'le izy amin'izao hita maso sy lavitra ny zavatra misy eto ambonin'ny tany, ny fandripahan'ny valanaretina ny olona maro samihafa misy eto ambonin'ny tany, zay mari-pamantarana tokony hijoroanao ara-piorenana fa tsy mandrakizay ny tany, fa ilozanao na tsy maintsy ilozanao ty tany ty ary ny olona rehetra manodidina anao na zay mety faran'izay akaiky sy tianao indrindra azy. Misy fotoana be dia be ny zavatra mitranga sy ny famaofao hitomaninao rehefa lasa, nefa ianao le mitomany azy io koa mbola hitomanina indray androany. Dikan'izay mila manomana foana tsika sy mametraka ny asarobidiny ny antom-pisina ny tanjon'Andriamanitra ho fiainantsika eto ambonin'ny tany mba tsy ho very eto amin'ity tany mandalo ity ny mandrakizay ianao. Maiky Jesosy amin'izao andro faran'izao ampiorina sy ampitodika ny sain'ny olona sy ny fon'ny olona ao anaty fananarana marina avy amin'ny teny amerina foana ny fisian'ny mandrakizay ho sarobidy mihoatra noho ny zavatra rehetra ilainao eto ambany masoandro. Azadindra avana ny tenin'ny Baiboly fa mandalo izao rehetra izao sy ny filana fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra ny maharitra mandrakizay. Noho izany raha miteny ny apôstôly Paoly eto nananatra ny Timoty zanany hoe mananara mafy amin'ny faripo sy ny fampianarana rehetra. Ny dikan'izay ny fampianarana tokony ny fananarana dia tadidio tsy mipetraka amin'le hoe zavatra efa mety anao no anairana anao, fa zavatra mety tsy tanteraka eo amin'ny fiainanao no hitsina ao anaty fampianarana. Zay no antony mahatonga ny Baiboly mametraka tsara ny lanjan'ny fananarana ho ambony ao anaty fitoriana amin'izao andro faran'izao, satria eto izy dia miteny any am-parany ihany ho avy ny andro izy tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa mangididy sofina izy dia moro mpampianatra ho azy araka ny filany, ara-pialan'ny sofiny amin'ny teny marina koa izy ka hivilo amin'ny anganongano. Fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra ny areta fahoriana ataovy ny asan'ny evanjelista tanterao ny fanomponao. Zany hoe zao le fotoana tena tokony hijoroantsika fiangonana ao anatina fanompona tena mifototra tanteraka manome lanja ny heviny ara-panahy. Andao antsika mba hisaina an'izany atao hoe zanaky Abraham zany arak'izay fomba fanomezan'i Jesosy fanoharana azy ao anaty Baiboly. Zakaiosy ohatra nazo an'izany. Zakaiosy ane ka mpahamory na Bartimeo jamba arangalany taksa mba hafantatra reo hoe zany fitiavam-bola be sy fianterana mamona atao amin'ny Zakaiosy. Fa ny zavatra nafinaritra dia zao rehefa ny an-trano tao an-tranony Zakaiosy Jesosy dia zao tsy nila nyteny Jesosy hoe tsy mety ny ataonao ry Zakaiosy mpangalatra ianao, tsy nanameloka ny Zakaiosy Jesosy na nyteniny erreur ny Zakaiosy ny fahadisoany, fa ny présence an' Jesosy fotsiny sy ny fahatsarana dia nidélivre ho azy ny Zakaiosy tao anaty faharatsiny ary ampy hery tao amin'i Jesosy nampitodika ny fon'ny Zakaiosy ho tena ifakahita amin'ny fahatsarana ambony lavitra afaka hidefieny le fitiavany mamona. Dia jereo tsara le izy fetsifetsy ratsy mahay mampiresaka Zakaiosy mba hazahoana tombony, mpamory hetra izy manao zay fomba rehetra ahafahany manangona be manafina ainy
manafina ny manafiklema azo tombony efatreny azo voalazany to mihitsy fa izy ary mono laza amin'ny loko toko sy mbiny folo izy zay azoko tamin'ny fanambakana ozy dia onerako avy efatreny zany hoe mbola mety tena pakatombony mihoatra zany ngarainy matona nanavo efatreny anefana izy zany a dia mbola manana mihoatra noho zay tokony efa misy zany mihoatra lay tena ampy azy fa aretina ara-panano mahatonga azy manararoatra mitady tombony amin'ny tsy fahamarinana azo nareo petraka le izy aretina ny fitiavaka rena aretina mikikile izy ary mila fanasitranana amin'ny alalany fananany olona fahatsapana fa mila miditra ao anaty fanekena ndray fananara-pahamarinana izy mba afahany fanamasina ampijoro azy eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao andro farany zao dia jereo ny zavatra nitranga vao nanomboka ny teny an'izay Zakaiosy dia nitodika Jesosy ny teny tamin'ny Zakaiosy amin'izay anio izy vao tena ao atokantrano zanaky Abraham tsika maintsy ny apôstôly anio Zakaiosy ozy izy natao hoe zanaky Abraham satria vita fibebahana ny fibebahana ry havana tsy hoe ianao fonafona fotsiny mitery amin'Andriamanitra hoe mamela ny eloko fa tsy mety ny nataoko hoe diso eny andala pahatsapany ianao raha zay ny zavatra mitranga efa tsara ny misy témoin ao anatinao misy vavolombelona efa mirehitra ao anatinao anananao discernement na fanamamantatra ny tsy mety sy ny mety dia efa manomboka mety tsara zany ary misy antenaina hoe misokatra ianao alalany marina dia te hiainao ny sitrapon'Andriamanitra efa tsara fa mbola tsy zay ny zavatra tian'Andriamanitra tongavana fa ianao mihitsy mahafosy manombotra n'le fahotana tonga dia miova tanteraka ohatrany hoe avy any amin'ny pôle nord anao tonga dia any amin'ny pôle sud zany hoe toerana mifanipaka samihafa le izy ohatrany hoe andraso hoe ohatrany hoe avy any amin'ny pôle nord tonga dia makany maiva-tanàna angamba zany hoe any amin'ny toerana mafana miala avy any amin'ny toerana mangatsika zay ngamba ny tsaratsara koa raha-panoarana midika fa le fiovana tanteraka ny tanjon'Andriamanitra hitanareo nahatongavan'i Jesosy tsy hoe ahatonga antsika iraikitra amin'izao tontolo zao jereo tsara ny bokyny Hébreo hoe ao bokyny Hébreo misy teny ao bokyny Hébreo ao manambara mikasika momba ny hoe tokony ananan'ny olona farisipo ao anatina fivoriam-bavaka nisy fananarana ozy izy ao amin'ny anaran'i Jesosy aza mahafo ny fiarahantsika miangona zany hoe matoa misy mahafo le fiarahana miangona tahaka amin'ny fanaony sasany tsy mahazaka ny Timoty faharoa toko fahaefatra ny andiny voalongatra amin'ny andiny fahatelo dia hoe fa mifananara kosa mifananara kosa maika satria hitanareo fa miatombotra ny andro arakaraky ny mampahatombotra ny andro sy ny fotoana iverenan'i Jesosy dia tokony hitombo bebe kokoa ny sekolo ny fananarana zany hoe fantsiana izay diso ampiorenantsika eo amin'ny position-ny olona tena vonona ho amin'ny fotoam-pampakarana hitsenanan'i Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra ny fanamasina ry havana ny nampetsika amin'izany ary anisan'ny tena ery anankiray tena goavana hitondratsika ao anatin'ny fahafenony zay atao hoe fiombonana amin'Andriamanitra zay atao hoe firaisana amin'Andriamanitra zay ny fananatsika fiainam-bavaka ao anaty communion dia azadiny fa ao anaty fiombonana amin'Andriamanitra dia manana mitoerana faran'izay ngeza indrindra ny vavaka ahoana moa inona ny antoka tokony ananatsika ao anatin'izany ny vavaka no ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra fanahy zay mahatonga ny Jona toko faefatra milaza hoe Andriamanitra dia fanahy dia zay mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ny fomba ahafahantsika miresaka amin'Andriamanitra fanahy sy miaino azy dia amin'ny alalan'ny vavaka rehefa mivavaka tsika dia mifandray amin'Andriamanitra ny dikany ary ny antoka ananatsika ao anatin'ny vavaka dia tadidio Andriamanitra ny fanapahanatenantsika mialohan'ny fotoana ivavahana fa miaino antsika izy jerentsika kely ny Isaia toko 5:10 vetivety ao bokyny Isaia toko 5:10 zay osongaditsika manokana androany ny mahazava-dehibe sy ny mahasarobidy ny vavaka ao amin'ny Isaia toko 5:10 ao ny baiboly dia miteny mazava amintsika Isaia 45 ny andiny fa 7:20 tapany by tsy tao mangingina dia tsy tao mangingina dia tao amin'ny fitoerana maizina amin'ny tany ny tenenako izaho tsy niantso izaho tapany by izaho tsy niantso ny taranak'i Jakoba hitady afony zany za Jehova no miteny marina sy manambara ny mahitsy inona ny tiano tenenina te hiteny Andriamanitra hoe ianao tsy natsoko hitady afony zany nefa tsy hovaliako zay ny tiano tenenina manome antoka izy fa amaly mialohan'ny fotoana ivavahana ny antoko sy mivavaka zany averiko tsara atao anatin'ny fampianarana communion tsy hoe ny ananao plaisir ho mpivavahana satria mety ny mivavaka amin'Andriamanitra fa ny anananao antoka mialohan'ny fotoana ivavahanao amin'Andriamanitra fa vonona ny aino semaly ianao izy mialohan'ny fotoana andolianao zay no mahatonga ny Jakoba ozy izy Andriamanitra taminy za ozy izy tsy niantso ny taranako hitady afony zany
tsy foana zany no mivavaka zay ataonao fa tsy maintsy misy valiny satria Andriamanitra mihitsy eto no milaza tsy niantso anao tsy mijoro eo amin'ny toerana anankiray ianao mitady nefa za tsy metoky fa hamaly ianao zay ny Jérémie 33:3 antsoia dia ho valiko ianao ary niko zava-mahagaga sary-patarina zay tsy fantatro ka eto Andriamanitra dia miteny ny zavatra manavaka anao ao anatin'ny maro amin'ny alalan'ny fanananao ny fanahany vavaka teny Andriamanitra hoe impossible ianao miantso amin'ny vavaka kanefa zava-poanao anao zany noho izany ho an'izay rehetra tena nametraka sy nampiasa ny fony ho an'Andriamanitra nandritry ny fotoana mivavaka sy fifadikanina dia ty toky tia nomeko anao tsy maintsy ho valian'Andriamanitra ianao valiny ianao eo amin'ny fiainam-panahinao valiny ianao ao amin'ny ainao ary amaly ianao izy eo amin'ny lafim-piainanao iray manontolo mihitsiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta manome toky antsika zany izy fa raha ianao io no misokatra amin'ny fosy mivavaka aminy dia tsy hiala mainy zany eo amin'ny fanatrehany fa tsy maintsy Andriamanitra iaino sy amaly ianao tena metoky ianao zany androany ianao le tena mivavaka manankim-po amin'Andriamanitra io ho Jesosy aminao hoe amaly ianao zany izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta asa io amin'ny fotsiny fa tena miankina sy tena miombona tanteraka aminy ianao miantehitra tanteraka aminy ianao ao anaty fihetsoana ao anaty vavaka anao le miantso azy io mifady anina mivavaka kanefa tony tsy mahita vokatra foana hatramin'izay ohatrany hoe irenao zany ohatrany hoe anahoana ihany ary Andriamanitra eo amin'ny fiainako dia nefa ianao tsy mijanona fa miantso sy mitady azy foana dia hozy izy ny tompo tsy ho very maina ny vavakao anaka ny fifadikaninao ny fotoana nomenao hitokananao amin'ny androm-piainanao ray manontolo ny fanomponao amin'ny fo fantatry tsara ny mombanao ray manontolo ary hitako ny ao anatinao hozy izy Jesosy hoe mahafantatra ny fo izy mpandinika ny fo sy mpamantatra ny fo izy velona Jesosy tsika tsy manompo Andriamanitra maty tsika tsy mivavaka amin'Andriamanitra tsy mpamaly vavaka za zao nahita tao anatin'ireny fotoanany hoe misy menasina siklôna mahery vaika ireny fa niara-ny ombona daholo ny kristianina rehetrarehetra ary boky mpanao salamo moa dia milaza hoe aoko Jehova hifaly amin'ny asany tsy hoe za manokana ny nenon'Andriamanitra na ianao manokana ny valian'Andriamanitra vavaka fa Andriamanitra mihitsy ny mamaly ny fitaraina ny olona rehefa ao anatin'ny fahaterena rehefa tena ao anatin'ny fahaterena ny olona vao misokatra ny fony eny hoe eo amin'le dingana tsy azo nizaniza atao iny vao manomboka mijoro Andriamanitra maneho famantarana sy fahagagana amin'ny fanehoana ny heriny sy ny voninahiny manafaka ny olona amin'izay mahatery azy zay dia atao hoe fahagagana ary ty tsika ho fantatra ve ty fahamarinany ity raha tsy tanteraka le pression tena faran'izay mafy tonga eo amin'ny dingana ny olona anankiray hoe tsisy ninina azo atao intsony tsy misokatra tsara ny fony tena hiantehitra amin'Andriamanitra satria tsisy ninina azo ny saina maha-olombelona atao intsony eo amin'le limity maha-olombelona ao ve tsika dia tadio tsara fa rehefa miara-mirona ny rehetra ao anatin'ny mahatery dia io tsy misy hoe adala sendry hodingan'Andriamanitra le olona mitady angalatra ny voninahiny reny hoe tsy maintsy tafiditra kely ao anatin'le izy tsy namaky salamo angano reny olony reny miteny ny baiboly hoe aoko Jehovah hifaly amin'ny asany ary Jesosy mihitsy ny nananitra fa ny fanombohan'ny déviation sy ny antikrista dia zao ny fanombohana te sandoka sy salotra ny voninahitr'Andriamanitra nefa tsisy idiranao kory za pasteur Rodolphe Dafinierivo dia manaiky fa mampiasa Andriamanitra fa amin'ny fotoana isehony voninahitr'Andriamanitra betsaka amin'ireny ny zavatra tsy nampoziko tsy afaka ny tsara velatsia hoe efa fantatro melohan'ny fotoana daholo ny zavatra ataon'Andriamanitra rehetra fa misy fotoana misy mona ampitenenin'Andriamanitra misy zamba mpahiratin'Andriamanitra ao anatin'ireny koa mba gaga miaraka amin'le olona hoe tena goavan'Andriamanitra satria miara-midanaka ary asehoko an'le olona mihitsy hoe za koa miara-midonaka aminareo satria tsy avy amiko fa avy amin'Andriamanitra noho izany amin'ny fotoana anankiray manomboka makafy amin'ny fomba fampiasan'Andriamanitra dia efa mandika sady ny tenin'Andriamanitra araka izay voalazany eo amin'ny boky ny Lioka zay Lioka 3:20 aza mifaly nareo izy fa manaiky anareo ny fanahy averiko aza mifaly anareo fa manaiky anareo ny fanahy fa ny fifalianareo ataovy mionona rehefa voasoratra any an-danitra ny anaranareo ny fifaliantsika riavana dia miorona amin'ny famonjena fa tsy miorona amin'ny fampiasan'Andriamanitra antsika amin'ny fotoana hifaliantsika fa nampiasain'Andriamanitra tsika dia manomboka tafiditra manome lalantsika eo amin'ny fanahin'ny frère ihany zany hoe miseho ihany le fanahy zao tontolo zao mety azadino fa ray segondra nazahoan'ny Peteranoty tsara
hoe nampiteny azy ny fanamasina fa vao nanomboka detaka amin'izay ny laza fa tian'i Jesosy dia hoe tsy anjoanao ntsony zany fantsika amin'ny azy fijaliana zany ianao dia hoy Jesosy hoe anivoaka ianao ry Satana le olona feno fanamasina ray minitra teo lasa Satana tampoka teo ny antony dia tsotra ao anaty tsy fiambenana dia misy elanelana ahafahany fanany zao tontolo zao miditra manova lalana ny fifantohan'ny olona feno ny fanamasina ho tonga any amin'ny fitaovana faran'izay ratsy indrindra ho pelantanan'ny devoly koa te hiteny aminao a androany aoka manomboka androany sika mpanompon'Andriamanitra tena anolotra tanteraka ny amboaram-pandresena ao anatytsika feno tsy misy sakana tsisy fanadedaka tsisy fanadedaka fanadevolo ny dedaka te hisarotra ny voninahitr'Andriamanitra te hiseho hoe ampiasain'Andriamanitra te hisongadina mihoatra noho ny sasany fanadedaka avy amin'ny devolo zany avelao Andriamanitra hifaly amin'ny asany avelao Andriamanitra tena hoe ahita hosondrina izy hiaraka amin'ireo anjely faniraka zay mpanompo irahany tsy tamaso ara-panahy hiasa mahery amin'ny fomba tsy takatry ny saina mba atateraka ny asany raha vo zay no etitsika melohan'ny fotoana andolehana dia miseho le faneho-piankinana zato isan-jato tadio fa io fanahany zao tontolo zao io manova motivation ao anatin'ny olona ho an'ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy ny olana dia tsotra lasa tsy tena spirituel na le fampianarana na le zavatra zaraina fa lasa mampitodika ny olona hibanjina ny tany fotsiny Jaona voalohany toko faharoa ny 5:12 ka hatramin'ny 5:4 aza tia zao tontolo zao izy na zay zavatra eo amin'izao tontolo zao raha misy olona tia zao tontolo zao dia tsy ao anatin'ny fitiavany indray hitanareo lasa tsy manjaka le fitiavan'Andriamanitra afony zavatra rehetra na ny aina azy na ny ainao zany hoe tian'Andriamanitra ohatrany hoe tsy fikirinao na ainao loatra noho ny fahasarobidy ny fanjakana fa raha misy olona ozy izy miany ainy zay no very azy fa raha misy olona ozy izy mafony ainy no ny amboka dia zay izy ny azo azy zany hoe mitombona antsika eo amin'ny ara-panahy dia tsy fifikirantsika eo amin'ny nofo no ny tahotra ny amin'ny zavatra mitranga tahotra amin'ny zavatra miseho tahotra hoentin'ny zava-misy fa ny fahafahantsika amin'ny toetra mandrakariva ao amin'le fahafenon'ny fanahintsika mampijoro antsika eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra amitsoro antsika ny zavatra rehetra ohatrany sazaka sy pesaka Abednego alohany ny safidy la forma may toy zay iontrika amin'sarola volamena satria nametraka ny aino tsinitsininy izy raha oharina ny fahalebiazany fitiavan'Andriamanitra sy ny voninahiny dia zao tadio tsara raha ohatra zany ka oharina ny fanoloran-tenandreny olona ireny ny fanoloran-tenan'ny olona amin'izao andro faran'izao dia nahoana fa ny zavatra rehetra amin'izao tontolo zao izy dia ny filan'ny nofo zany hoe manomboka filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ny rehaka momba zao fiainan'izao dia tsy avy amin'ndray fa avy amin'izao tontolo zao ihany raha ianao zany ezaky ny ampifantoka ny masom-panahiny olona hijery ny zavatra hita maso amin'izay zavatra mety ilaina ampitodika ny saina hoe tahian'Andriamanitra ny olona mpanan-karembe ohatra dia any ampitodiana ohatra zao ny olona rehefa manompo an'Andriamanitra dia mbola eo amin'ny nofo ihany le dingana ampifantohanao ny masom-panahiny olona zany hoe eto amin'izao tontolo zao ihany le fanahy motivy ao anatinao anompo an'Andriamanitra satria amin'ny fotoana tsy ahitan'le olona zay zavatra ilainy dia ohatra ny tehilasa izy fa tsy eo Andriamanitra nefa tsisy idiran'izay akory le fampianarana marina atonga ny olona anankiray tena iombona amin'Andriamanitra ao anatin'ny fanahy mivavaka sy fitokiana ary fijoroana antoka eony amin'Andriamanitra tadio fa zao tontolo zao ny mandalo e afaka fotoana fo dia tsisy tsony ty tany ty ny dikan'izay mora rava mora potika ary ny Jaona rehefa nampahitana ny tany vaovao sy lanitra vaovao raha tiatsika ho fantatra amin'ny bokin'ny apokalipsy fa tany tsisy ranomasina ianao zany raha ohatra ka mbola misy boro azonao andehanana hitsangatsanganana dia mipetraka amin'ny tany tranainy ianao noho zany ty tany tranainy ity efa eo ambany fifehezan'ilay ratsy ozy izy ny baiboly aza mampitodika ny olona amin'ity tany tranainy ity amaritana ny fahalebiazany famindrapon'Andriamanitra sy ny fahasoavany afaka hanampy ny olona Andriamanitra rehefa hita ny fijoroany fa tsy zavatra toriana zany fa manampy ho azy ny zavatra rehetra rehefa fanjakan'Andriamanitra ny lara-pamehana noho izany aoko tsika tsy ho diso fifantohana sy fitoriana ary fampijoroana ny olona fampitodika ny olona amin'ny tany fa tsy ampiandrandra ny olona ny lanitra ny zavatra sarobidy indrindra ry havana tiako lazaina dia zao tandremo afaka ny olona anankiray hivazivazy ny olona zay mety hoe tsy mitovy fomba fisainana aminy mety hoe aneso an'ireny olona ireny satria tsy mitovy fomba fijery aminy fa tsika mila mitandrina aza maneso mpivavaka zany ianao satria tsy fantatrao mety androany izy aotra boribory ny hitany masonao raha zay le fomba fijery hoe maha olombelona hijerevana ny fiainan'ny olona anankiray
fa amin'ny fotoana malian'Andriamanitra ny olona io zay mpivavaka tsy miantehitra amin'ny tany fa mitoky amin'Andriamanitra ny surprise tsara indrindra eny an-tanin'Andriamanitra dia ny manin'Andriamanitra ho azy satria zay mbola tsy hitany masona andrenesiny sofina naniditra tao amporizanizany efa ny manin'Andriamanitra ho an'izay ty azy hitanareo ny kalitao an'ny tena fitiavana an'Andriamanitra dia ambony lavitra noho ny sekoly ny finoana sy ny zavatra rehetra zay ilayntsika tao ambany masoandro ahatanteraka ny fiavahantsika amin'ny mazanak'Andriamanitra antsika midika fa ny olona mivavaka amin'Andriamanitra dia olona miankina amin'ny tompony zao rehetra zao sady mpamorona n'izao rehetra zao angamba mety mbola mahantry ianao mety ny fahitanao ny fiainanao tsy afa manoatra ny zavatra misy mety ny fahitanao mombanao ray manontolo misy sakana renao hoe tena tsy mahatonga anao tena mitady iravirava tany satria mahita n'izao tontolo zao mpanan-karena anao dia miteny hoe tsy anao tsy mivavaka ihany tsy antony zany ny fivavahana ry havana fa tsy maintsy anaovan'Andriamanitra zavatra spesial ny olona miaraka aminy zay tsy ananany zao tontolo zao fa iriny zao tontolo zao fatratra ianao tsy voatery alala hoe roviny ianao ny fotoana tena hoe hijoron'Andriamanitra maly ianao fa ny zavatra azoko antoka dia zao ataovy tsara fotsiny zay ahatonga anao iombona amin'Andriamanitra Jakoba ry havana nisy fotoana rehefa tena hiatrika ny Esau izy dia lasa izy ny tokam-bavaka mandra-parainan'ny andro 18 heures izy niditra nanomboka ny tokana mandra-patonga ny amin'ny enina maraina nisy transformation tsy takatry ny saina teo amin'ny fiainany tao anaty fahaterena ny tena nanokafany Jakoba ny fono an'Andriamanitra dia nanatrika an'Andriamanitra maraina izy amin'ny fampitolona taminy Jakoba niditra ny tolona Israely no nandresy ny voaka amin'ny 18 heures ariva izy nanomboka ny fitolomany adiva araina niona tamin'Andriamanitra izy rehefa adiva araina satria tery izy ona amin'ny Esau matanjaka be ary rehefa nanomboka nanao menasy hamono azy dia zao vokatra mitahotra Esau no natonga azy mivavaka satria mafy le pression angamitsika mahatadidy tsara ny zavatra misy foatr'izay mihitsy tsisy valaka ane ny zavatra nitranga tamin'ilay vehivavy narana nandritra ny 12 taona lany tampanao fanafody maro ny volany nety fa tsy nety sitrana izy dia taisy sisa nitodika tao amin'Andriamanitra Andriamanitra nefa vonona foana na amin'ilay fotoana vao manomboka le aretina na amin'ilay fotoana faran'izay tena hoe enjana indrindra marina zany tsy ny zavatra mitranga eo fiainanao mafy be fa mifisokafanao tsy ndraindray vao misy zay ny problème andao aloha tsika tena iresaka tena hoe lobary andasy kely mihitsy androany amoaka lalina ny eo anatin'ny fotsika mba hahafahantsika tsy tsara velatsy onatren'Andriamanitra ohatry ny hoe Andriamanitra zany foana ny ratsy ohatry ny hoe Andriamanitra mihitsy ny tsy navita zay zavatra tokony ho ataony fa za te hiteny aminao androany maraina hoe ny tena marina tsy hoe Andriamanitra ny tsy miheny vavaka fa tsika ny tsy aso 100% eo am-pivavahana amin'Andriamanitra fa le vehivavy na nandritra ny 12 taona ane rehefa tery izy tena nisokatra ny fony na henao an Jesosy am'izay tonga dia velona ny fanantenana hoe ho aiza tsondra tsy eo amin'ny tompo sisa nefa tsy tokony ho zay le izy fa nandroany raha zany tsika raha mbola misy ninona azontsika atao akoatra ny fiantorana amin'Andriamanitra tena isokatritsika nitehitra aminy hoe za toky ianao dia mbola hijoro Andriamanitra fa zao le fahaveloman'Andriamanitra mihitsy no barainga ho fiainan'ny olona ohatra ny mametraka an'Andriamanitra tsika misokajy zay le fanambaniana vokatry ny tsy finoana amin'ny sasatsasany ty vitany fa ohatry ny hoe rehefa ety tsy vitany ohatra ny hoe raha mbola misy azoko atao dia ataoko aloha fa rehefa mitsy azoko atao tsony vao hitady an'Andriamanitra zany hoe tsy complexe feny le fisokafana mahatonga an'le vokatra tsy a 100% fa raha ohatra ianao androany ny tena misokatra androany ianao dia mahita fa ny problème antsika dia zao mampiasa ketrika aloha mampiasa saina kely aloha manao zay fomba mety hoe ty misy lalina azoko atao zay vao tena mitoraka any amin'Andriamanitra zay ny mahatsara ny lalan'ny fahaterena lalan'ny fahaterena rehefa tonga eo matapidalaka le vao manomboka mifankahita ny fahagagan'Andriamanitra sy ny voninahiny azadiny ihany koa Petera ne nandeha nanarato fa zao tamin'ny fotoana nananatovany tsisy ninina hazony eo amin'le fahamainana vao nampandroso Jesosy fa raha fiainy koa aloha ny lakana tsisy itoeran'i Jesosy zay nefa petraka le izy any amin'ny endriky ny fampahorina sy fahamainana vao tena hoe misokatra tsara ny fon'ny olona misy toerana ho an'Andriamanitra ary vao misy toerana ho an'Andriamanitra eo amin'ny toerana misy Andriamanitra tsy mila mitondra mbavaka fa manatanteraka mibaikin'Andriamanitra fotsiny halatao dia mety le fahafoanina teo mivadika fahafenoana Jesosy tsy tonga dia nitory fahafenoana hoe hitanao fa vao nanomboka niditra teto amin'ny lakanao dia fenitrondro ny lakanao tsisy fampanantenana fahafenoana zavatra ilainy zany teo fa nitory ny filazantsara izy tamin'ny olona rehetra vita le izy tonga dia nataony fotsiny le izy andana alatso amin'izay ny rato misy zavatra atao dia misy zavatra toriana mavoatsika ny zavatra atao ny toritsika fa ny zavatra sina toriana tsy toritsika fa rehefa mitory famonjena ianao manaraka ho azy sy zavatra mpanaovin'Andriamanitra tonga dia mamaly
fanjakan'andriamanitra aloha vao ny zavatra rehetra fa tsy ny zavatra rehetra anao mpanantenena dia ny fanjakan'andriamanitra manaraka ny zavatra ilain'andriamanitra aloha fa tsy ny ilainao fa rehefa tanteraka ao anatinao fifalian'andriamanitra dia tanterahany fifalianao. Alleloia. Noho izany ny fahafenona ilaina ao anaty fiombonana dia ny fahatsapantsika sy ny fametrahantsika ny lanja sy ny considération zay le afatra ho maleriva zadino ny lanja sy ny considération ametrahantsika an'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Zay no ilana révélation tahaka izao. Ianao tsy malala akory fa efa niona tamin'andriamanitra sy nanova ny anarany Jakoba andriamanitra. Ka ianao zany no maleriva nionareo manao na raha Jakoba andeha ho aiza izy zany andeha hitokana hitady amin'andriamanitra dia miverina avy any izy ny antsoina hoe Jakoba tsy nitodika intsony satria nahoana efa nahazo anaram-baovao izy hoe Israely dia tesitra ireo ary miavinavy ny Jakoba zany mety tsy maintsy hanazava izy nisy changement ka taory mivavaka omaly nisy zavatra niova nisy mifampitolona tamiko dia maraina izy niteny tsy Jakoba ntsony ny anarako fa Israely ka miala tsiny mety miantso a Jakoba ianao fa tsy afaka herika ijery ianao fa tsy maintsy Israely ny anarako satria efa nanova izy. Halleluja. Midika fa ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'ny Israely dia zao niova tao anatiny ray alina monjy rehefa misokatra ao anaty fahaterena dia mifankahita amin'ny fahefany mandrakizay. Averiko rehefa misokatra indraindray ny lalam-pahaterena tsy lalana mpitototo anao fa lalana hiatonao hitadiavanao an'andriamanitra fa ianao lany fotoana eo mpitototoana nefa andriamanitra efa miandry anao eo mpiatona ary le fiatona tsy inona fa toerana mitsy ny vavaka toerana misy ny vavaka ifampiresanao amin'andriamanitra. Mba fantatro ve andriamanitra tsy mitady mpanan-karena andriamanitra tsy mitady mpanamboly iorenana any Jehova ny tany zay rehetra eo aminy andriamanitra tsy mitady ninninona avy any amin'ny olona fa andriamanitra tsy natao tanana izy nidikan'izay tsy mety heritra amin'ny zavatra hita maso fa andriamanitra mitady fon'olona manaiky tena iombona aminy manaiky tena hijoro amin'ny sitrapony manaiky tena atoky eo amin'ny toeran'ny olona anankiray tena miantetra sy mamotsitra ny rehetra ho azy. Andriamanitra mitady olona tery anombohana fa tsy mitady olona malalaka mbola mampiasa ny sainy fa andriamanitra mpanampy fotsiny. Tsy andriamanitra validation ny ilaina fa andriamanitra mitarika no ilaina. Tsy andriamanitra manamarina ny zavatra efa voninao anatinao fa andriamanitra mitarika anovanao any amin'izay zavatra tiany hitondrananao. Marina zany. Zany no ilana communion sy révélation. Ny zavatra anankiray tiako fantatsika dia zao ny fiatraikan'ny vavaka dia mahavita mamaky vanim-potoana sy manova vanim-potoana. Ny vavaka dia tadio tsara afaka hitondra antsika tany amin'ny epoka manova ny epoka hatramin'izay sy ny vanim-potoana hatramin'izay. Ny vavaka toko androany zao dia afaka nisy fiatraikany eo amin'ny fiainanao any tokantrano any tena assureko zany. Ary azoko antoka fa raha hivavaka tsika miaraka androany misy impact amin'ny zavatra rehetra iainanao amin'ny fiainanao ray manontolo. Rehefa avy nanova ny fananao sy ny fomba fijerinao ilay izy dia niditra tao amin'ny amina nanova ny toe-ponao tena hijoro amin'ny sitrapon'andriamanitra tsara dia amin'ny position-ny olona mendriky ny tahian'andriamanitra amin'ny lafim-piainanao rehetra ihany koa ianao aorian'izay dia izay zavatra rehetra milatsaka ao anatin'ny teny-paminaniana tonga dia afaka nitranga sisy fiatraikany amin'ny lafim-piainanao ray manontolo. Amen. Alleluia. Ny vavaka tsy azo ny toerana sy fotoana sakanana. Sa afaka mivavaka ho an'ny olona anankiray dia isy fiatraikany amin'ny fiainan'le olona le izy manerina ny continent dimy eto ambonin'ny tany. Ny illimité dia ny sainao limité akao illimité satria ny vavaka dia tsy atao amin'ny olona na fanantenana vokatry ny saina sy vetsovetsom-po-apanahy ao anatinao fotsiny fa ny vavaka dia fifandraisanao amin'ilay andriamanitra omniprésent. Noho izany andriamanitra amin'ny fotoana rehetra dia afaka amaly anao naiza naiza. Ny vavaka tsy alefa vidiny lafo ka mila DHL ohatra vao tonga any amin'izay ndefasana azy. Ny vavaka tsy ilana telegrama ka tsy maintsy hoe maika be no anatanterahana azy fa afaka atao maharitra izy. Ny vavaka tsy zavatra pihena ohatran'ny hoe communication tsy maintsy vidiana ohatran'ny hoe rehefa amin'ny telefonin'olona ianao fa ny vavaka gratuit azo atao manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 maraina. Ny vavaka dia maimaimpona natao izy fiatraikany satria ny zava-bitan'andriamanitra no asehony ao anaty vavaka amin'ny antsoina hoe valim-bavaka. Ny vavaka dia afaka aneon'andriamanitra ny maizy azy araka ny teny hoe aneoko zava-mahagaga sarom-patarina izay mbola tsy fantatrao ianao. Ao anatin'ny vavaka andriamanitra ny manome révélation, ao anatin'ny vavaka andriamanitra miseho manifester amin'ny maizy azy, ao anatin'ny vavaka andriamanitra mampijoro ny olona anana ny endrika tahaka azy amin'ny fanehoam-panotronany. Zay ny zavatra anisan'ny zava-dehibe sarobidy indrindra ihany koa ao anatin'ny vavaka. Zany no mahatonga samy laza fa tsy verimaina ny vavaka sandratrao. Ny vavaka nataonao hatramin'izay te andringananao ny devoly ny faratsiana ny zavatra rehetra mety hoe mitady zay fomba rehetra isarina amin'ny fifatoanao hita maso tsy vavaka amin'andriamanitra. Ny fahavalon'ny devoly tsy hoe ianao mantra na manan-karena fa ianao miombokombona amin'andriamanitra io mihitsy ny tsy tiany
Halleloia. Fa mivavah foana fa mivavaka dia banky afaka azon'Andriamanitra raisina amonjenanao ny fotoana tady hitrangany fandringarana anao. Raha tsy misy vavaka dia efa tsotr'izao ianao satria le vavaka ao maly ny joroanao androany. Noho izany fenoy ny banky ny vavaka ao fa ny olona rehetra afaka misinvesta ao mivavaka daholo mba hahafahany misitraka amin'ny hoaviny ray manontolo. Angamba ny olona mety miteny aminao fa lany fotoana ianao mivavaka fa ny fotoana isehon'ny andro ny fampahoriana eo no mampiavaka ny tena mivavaka sy ny olona tsy mivavaka. Tandremo ilay mpanaka ametraka ny fijerin'ny olona ao ambony lavitra ka tonga anao ohatrany hoe sosososotra satria mbola mety tsy hitanao androany le vavaka dia izy ohatra misongadina zany satria izy tsy mivavaka. Fa za teteny aminao izy fotoana anankiray tsy misy ifandraisany amin'izay zavatra mitranga mihitsiny anehoan'Andriamanitra ampiavahany an'le olona tena mivavaka sy ny olona mivavabavaka. Tsy mitovy mihitsy ny fiatraikan'ny fiainan'ny olona anankiray eo amin'ny fiarahamonina misy azy ny olona mivavaka sy ny olona tsy mivavaka. Manome antoka anao zato isan-jato afa efa nanao ankety any amin'izany. Misy mampiavaka ny olona mivavaka amin'ny olona tsy mivavaka. Voalohany, mety samy efa nateraka indray na kristianina anankiroa azy. Ohatra, olona kristianina roa ndrasako eto samy mpamaky baiboly, mahalala an'Andriamanitra. Ny anankiray tena olona mivavaka fa ny anankiray kosa olona tsy tena tia mivavaka loatra. Hita ihany izy fa amin'ny fotoana anankiray mpanenjika profesia fotsiny fa tsy manana fiomborana amin'Andriamanitra. Ny antony, tsy hitovy mihitsy ny olona manome ny fotoana an'Andriamanitra sy ny olona mandany fotoana amin'ny resaka aman'olona. Misy fotoana amin'ny resaka aman'olona ianao adiny firy fifosana manangana groupe mihitsy ao amin'ny FB ao amin'ny resaka fifosana fotsiny resahana olona anankiray tsy tiana kristianina io za tsy miresaka gentilisa kristianina. Dia zao tadio le olona anankiray fisaina amin'io any tongotry ny tombo foana isan'andro satria mivavaka amin'Andriamanitra. Ny olana ny mahatonga fialonana ao am-piangonana, ny mahatonga faratsiana ao am-piangonana, fankalana avinavina ao am-piangonana. Dia zao tsy hoe misy titre nampaminany vao mivoaka na pasteur vaovao fa misy olona ao am-piangonana ao ny rehetra mihitsiny samy tsy ampivavaka daholo. Ny olona rehefa tsy ampivavaka Jesosy ny teny an'izany fa tsy zany namory enjadiny fakapanahy miresadresa pona mampiditra kahalana amin'ny zavatra tsisy dikany eo am-pony. Trondron'olona riny no misy favoazany izy aty amin'ny sisiny aty no milaza hoe tsy rariny mihitsy dia makala an'le olona zay tsy tokony akala iny nefa tsisy idirany akory. Eny eny tsy possible ianao azo zay zavatra voaraiko ao anaty vavaka kanefa ianao olona tsy mivavaka. Misy zavatra voaraiko anaty vavaka, voaraiko anaty vavaka fiadanana, fitsarana, fahitapity, zavatra be dia be nomen'Andriamanitra ao anaty vavaka. Amin'ny zavatra hita maso be dia be ny valy nomen'Andriamanitra. Tsy tokiko le izy, tsy toriko le izy hoe tsy maintsy ambininy ianao na tsy maintsy ohatr'izao fa mitranga ho azy fotsiny satria nahoana manana firaisana amin'Andriamanitra. Ianao tsy afaka miandraitsy ao anaty vavaka zany ny zava-panahy rehetra fa ny zavatra manodidina anao azonao raisina na tsy mivavaka azy ianao. Zany no mahatonga an'ireo olona tsy mivavaka mety hoe tsy kristianina mpanan-karena be eto ambonin'ny tany satria nahoana zao tontolo zao ty mora raisina fa opelantanan'ilay ratsy ozy izy Jesosy. Noho izany tsy marodefy mihitsy hamaritana ny atao hoe fiavahany ny fananan zavatra marina tsy. Misy zavatra tsy ho hitanao sy voarainao mihitsy raha tsy amin'ny alalan'ny vavaka ihany. Tsy afa miala mivavaka ianao amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra raha te hita ny fankasisan'Andriamanitra sy ny fijoron'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Sainao ne ianao variana miasa saina kanefa ny sasa mivavaka. Miangavy ianao ny fiasan-tsainanao arivo taona dia azon'Andriamanitra hovaina ao anatin'ny 2 segondra. Ao anaty vavaka le izy. Noho izany aza mandany fotoana miasa saina sy mametraka ao anaty fanahinana momba anao ray manontolo fa mandana mandohalika mambavaka dia manana fitsarana anaty 3 minitra malinanao arivo taona. Alleluia. Miangavy ianao fa aza maiky ny alina olona zany mamandihana miova fo fotsiny. Ny zava-miafiny ny olona iny fatarana fa aza ny zavatra iainany fotsiny ny tarafina. Variana ianao fa ny olo mivavaka mandresy ireo toetra sakana tsy mampahazo ainan'Andriamanitra rehetra. Ny olo mivavaka mandresy ireo toetra sakana rehetra tsy mampahazo ainan'Andriamanitra. Fa ny olona tsy ampivavaka kosa tsy mandroso amin'ny ara-panahy mihitsy. Averiko, ny olo mivavaka dia manam-potoana tsara Andriamanitra ampandrosoana azy. Fa ny olona rehefa tsy ampivavaka dia mandany fotoana Andriamanitra manefy azy. Zay le mahasamihafa azy. Averiko, ny olo mivavaka dia manam-potoana Andriamanitra ampandrosoana azy. Fa ny olona tsy tia vavaka lany fotoana Andriamanitra manefy azy. Ny olo mivavaka mandroso amin'ny toetra tsara mapety an'Andriamanitra mamoaka ireo vokatry ny fanahy. Fa ny olona tsy ampivavaka sady ratsy fanahy dia lany fotoana Andriamanitra manefy azy raha tokony omeny fotoana Andriamanitra ampandroso azy. Ao tsara ny olo mivavaka noho izany no ilaina
fa aza mba isan'ny olona mivavaka amin'Andriamanitra nefa tsy mino an'Andriamanitra kanefa tsy ampivavaka. Sainy fa Samsona anie nanana an'Andriamanitra nitoko tamin'ny fanomezana fotsiny izy. Ina le fanomezana? Manana heringeza be izy ao anatiny mety noho ny olona rehetra. Zany mahatonga azy tsy maintsy lany fotoana aloha fampitolona amin'ny liona. Daniel olo mivavaka tsy mila lany fotoana fampitolona amin'ny liona fa jerijeren'ny liona satria misy anjely manelanelana. Ay. Daniel olo mivavaka tsy lany fotoana fampitolona ny liona fa jerijeren'ny liona tao andavaka fotsiny satria misy fanotronana ny olona feno vavaka. Amen. Fa Daniel i Samson olony hery izy mitoky tamin'ny fanomezana. Ny olo mivavaka mitoky amin'ny mpanome. Fa rehefa tsy ampivavaka mitoky amin'ny fanomezana. Ny fanomezana avy any amboniny omeny foana ny fahasoavany, fanomezam-pahasoavana. Zany mahatonga ny olona tsy ampivavaka aza valiana foana indraindray famantarana sy fahagagana satria efa misy ositra ao anatinao rehefa nanao fanekena tamin'Andriamanitra ianao. Avy amin'ny ray ny fahazavana avy any ambony zany dia tsy hanenenany. Fa rehefa miankina amin'Andriamanitra anaty mivavaka ianao dia nidika an'izay maneho ianao fa ny faneho-piankinana aminy no ambony lavitra noho ny fanomezany. Dia zany hoe ny mahasamihafa ny Daniel sy Samsona fotsiny dia zao Samsona nitoky amin'ny fanomezana, Daniel nitoky tamin'ny mpanome. Dia hitanareo ny zavatra mitranga rehefa mpanome nitokisana tsy sasatra ny fampitolona fa mikombona fotsiny mivavany leona. Fa rehefa ny fanomezana nitokisana fampitolona mety misy maratra kely amin'ny olona tiana na tsy tiana satria mety voakasika ny leona kosa tsy maintsy mandrangotra kely ihany nao faty azy izy. Hitanao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ny olona Samsona atao hoe Samsona nampiasainy fa ny olona atao hoe Daniel notroniny. Zay mahasamihafa azy. Ka ny olona mivavaka mora manontany hevitr'Andriamanitra fa ny olona saina matetika mikatroka amin'ny tena rery eo dia matahotra lava satria tsisy fiankinana amin'Andriamanitra fa te atoky ny tenany. Na ianao zany atoky an'Andriamanitra na ianao atoky ny tenanao. Ao amin'ny Salamo 4:20 maranako azy dia ivavaka isika maranako azy dia tia ny tombony ho an'ny olona mivavaka. Rehefa miankina amin'Andriamanitra ianao tsy mila profesia nitahian'Andriamanitra anao amin'ny lafim-piainanao andavanandro. Tsisy papirisika, tsisy miteny fa ianao anaty mivavaka mifandray amin'Andriamanitra mametraka amin'ny fanjakan'ny lara-pamena dia manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Salamo 4:20 vakitsika kely vetivety anie amin'ny anara maherin'i Jesosy io. Ny 9:10-12. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Fa ny indray andro kianjanao dia tsara noho ny arivo taona. Noho ny arivo aleoko mipetraka eo amin'ny tokona ambaravarany tranon'Andriamanitra toy izay mitoetra eo andainy ratsy fanahy. Dia ozy izy ny teny 9:12 fa mahasoandro sapinga Jehovah Andriamanitra fa soavana sy voninahitro nomeny Jehovah. Tsy aro zava-tsomo izay mandeha amin'ny fahitsiny izy. Jehovah tompony maro sambatra izay olona matoky anao. Ao tsika zao le tian'Andriamanitra tenenina. Telaza amin'ny Baiboly fa mitoetra eo an-kianja. Tsy any amin'ny efitra masina indrindra akory fa eo an-kianja. Mbola nivelany tamin'ny andron'ny testamenta taloha moa ndresany eto. Fa hoe ny mipetraka kely eo an-kianja ray andro dia tsara noho ny arivo. Tsara noho ny arivo andro. Arivo andro safe roa taona sy tapany. Roa taona sy tapany io zany ny arivo andro na hoe 3 taona manodididina ny 3 taona eo. Dia inona ny tiany Baiboly tenenina? Ndray andro ianao mandany fotoana mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra, fomen'Andriamanitra anao ny vitesse rapide céleste, fahafanganam-pandeha ny lanitra, hitondranao any amin'ny 3 taona ho avy. Hitanareo ny zao te sasatra 3 taona hiasa saina fa tsy te hamotsitra ndray andro anatrehan'Andriamanitra. Ndray andro eo an-kianja tsara lavitra noho ny arivo any ivelany. Raha zay ianao misafidy communion aingana androany maraina. Andao tsika anome fotoam-pifatohana amin'Andriamanitra tsara mba hahatonga anao tsy handeha lavitra loatra ao anatin'ny fisasarany io. Tsisy dika ny finanana ny mofo sy ranom-boaloboka ty raha ianao ihany ny asa saina amin'ny fiainanao nefa ianao zanak'Andriamanitra. Atsarao fotsiny toe-po. Manao ohatry ny Zakaiosy. Zakaiosy rehefa mba teo ny asa saina dia nanangom-be dia mba leoko nanonitra avy efatreny. Matoa Zakaiosy ny abandona tao fiarahany any tompo tsy nametraka ntsony an'izany hosakana. Aza manao Zakaiosy 2 eo fa mba menara farafaratsiny ny fandrosoany Jaune mba hafa zany ny alaina ohatra fa tsy Zakaiosy kosa. Zakaiosy efa ny abandona tamin'ny fitiavam-bola, tsy fitiavam-bola kosa ny tokony irahano amin'Andriamanitra. Tsy hitady vola ny andehananao amin'ny tompo hoe mba hanankarena, mba hiavaka, mba hananana. Zakaiosy rehefa namosotra avy efatreniko mandana aloha mba jery eo tsy efa nazo hoe zanak'i Abrahama. Ianao ny tsy hoe zanak'i Abrahama fa zanak'Andriamanitra. Dikan'izay mbola tokony midingana ambonimbony kokoa ifandray amin'ny fankasitrahana. Sa tsy zany mandany ray andro eo tongotry ny tompo mba tsy sasatra 3 taona tahaka ny jentilisa tsy manana an'Andriamanitra. Vavaka isika. Sotra tompo androany maraina. Fananarana zany.
fanairana koa zany teny zany dia midika Jesosy fa vonony ianao ny ampiombona anay amin'ny fahamarinanao tanteraka. Tsy tianao zay ho very, tsy tianao zay iraviravin-tanana, tsy tianao zay hiaina amin'ny fiainam-pahazarana. Andeha fotsiny halalanao fa tsy hiaina amin'ny sitraponao. Fona Tompo, tena mifona satria ny olana tsy eo amin'ny zavatra ataonay fa ny ato anatinay tsy tena en communion aminao. Ny tsianao teto ny fahavarim-barianana, ny tsianao teto ny fanahina be miteraka fahotana. Mandeha ohatr'izao ny fampianarana amenina be zany lazay ny pasteur Rodolphe zany. Fa rehefa miatrika ny lahady maraina na rehefa avy eo ihany dia manomboka verina sy mitambesatra indray raha fanahina. Mametraka hoe aiza no ale na tsisy ianao aza. Ny olona rehefa mira aiza na le raha tsy eo ianao. Fa ny anay tia metraka izay aiza ny fahombiazana na tsisy ianao aza indraindray. Nefa kristianina izay. Mifona ho andrehetra androany. Veriny ho tongotrao zay ametraka ho lara-pamena ny fiainanay mba tonga anay ho akasitrahana. Aoko ty teny androany ty sy fiatraikany hompon'ny olona zay miaino Andriamanitra. Atonga azy iova sy anova ny fomba fijeriny ifanaraka amin'le tena andrasanao sy joroanao eo amin'ny fiainany. Ary joroany eo amin'ny fiainany ihany koa miaraka aminao. Vavaka Tompo androany. Aoka ny tsiray avy ho vanginao anatin'izao fandraisan'izao. Raha eto ianao tena tsapanao hoe lavitra an'Andriamanitra. Tsapanao hoe tsy tanteraka ao anatin'izany teny zany. Tianao Jesosy. Tsy tonga izy hanameloko anao na hitanisa ny fahadisoanao. Tonga izy hampatsiary fotsiny fahamarinany. Fa manaja ny safidinao izy. Raha resy lahatra ianao tena hampanaiky ny eo anatin'ny fonao tanteraka. Tahaka ny nataondreo maro ny ona taminy. Tia ny fotoana maraina. Ahafahanao manao voafanoloran-tena iombonanao aminy. Avereny zao hoe Jesosy io. Resy ny teninao mamindra fo amiko. Mamelany fahotako rehetra. Raisiko ny rahanao sarobidy. Anadio ny mombara manontolo. Fa androany Jesosy io. Midira atopoko. Manapa eo amin'ny safidiko. Ny aiko momba manontolo. Sorato amin'ny boky ny fiainana indray ny anarako. Dia aza vela isy anaisotra ao aminao intsony. Amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra fa olom-baovao nateraka indray zanak'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manonona ny fiainana tsiray avy izay nanaraka an'izao fandarana izao fiadanana, fahasoavana, fahatsarana, voninahitra ary indrindrindrindra fahafenona amin'ny fanan'Andriamanitra ao anaty. Aoka izay tsy mety rehetra teo amin'ny fiainanao ho avadika Andriamanitra ho voninahitra daholo. Ary ao anatin'le matery antsika izao io tehiteny aminao hoe miasa Andriamanitra. Tsy rava akory ianao fa zanak'Andriamanitra ianao. Ary miasa amin'ny fiainanao Andriamanitra. Raisy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manakely avy Nazareta. Amen dia amen. Miarabantsika rehetra nateraka indray. Mino fa olom-baovao ianao afaka niombona tsara amin'ny tompo indray androany. Mitondra ny fotsika rehetra fanavaozana sy fananganana vaovao ao amin'ny fiombonana amin'i Jesosy. Jesosy tompo tamin'ny alazaina madiana azy dia nandray ny mofo izy. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny dia ozy izy hoe tia ny tenako izy izay vakina ho anareo. Zao natao ho fahatsiarovana. Ndaotsika menakavy isotra azy isatokantrano ny amin'ny famakinany mofo androany misora ny fonao manontolo fa ao anatinao Jesosy. Misotra Tompo miombona tanteraka aminao zay amin'ny alalan'ny mofo. Ndreny sarobidy ny nofotrao ao anatinay. Zay mampiray amin'ity mety loha ty ny endriky ny tsy fahalovana ho tafinay mandrakizay. Afaka etraika eo amin'ny vatanay zany. Anovany zay fahaloavana rehetra ao anatin'ity nofotira mbola ilainao anompo anao ho tonga fanasitrana sy fanafana ihany koa. Mbarako sy tononiko fa ny herinao sy ny fahatsaranao omenao ny mandrakariva ny fahasoavana ary dinga ny voninahitra ny fanehoana ny fananao miasa anovany tontolo-piainanay olona araka ny sitraponao. Sotra fa mety ny zavatra rehetra fa tsy ny zavatra rehetra no antony fanomponay fa ny fiombonanay aminao sarobidy lavitra aminay satria tianay ianao. Tahaka izany toy ny kapoaka. O Jesosy, tiandraha ny fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsaka anareo ho famelana ny fahotanareo. Ka nao vinareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tompo mandra-piaviny misora azy. Misotra ny tompontsika ny amin'ny rano boaloboka izay manambara ny ran'i Jesosy. Mba fantatrao
voavelany elokao ny soniaviny zany tamin'ny herin'ny rany Jesosy zay misy fiatraikany amin'ny fananao olona afaka iombona amin'Andriamanitra ijoro ao anatrin'Andriamanitra satria manana singa an'Andriamanitra ao anaty hitamaso ary manana ihany koa no fahafenon'ny fanany tsy hitamaso eo amin'ny fiainantsika azadino fa zay milina nofoko sy misotro ny rako ny tompo no anana fiainana mandrakizay ary zahanangana azy amin'ny andro farany vavaksika sotra tompo tamin'ny fotoana androany maraina sotrany amin'ny teny sotrany amin'ny fahafahany amin'ny sitraky zany sotrany amin'ny révélation sotrany amin'ny manifestation sy ny hetsika ao manomboka mahakasika fiainan'olona be deaibe androany aoka ny olona rehetra marary ho sitrana ny manan'olana hovahana zay mety voageja zay ny asainao atao hovaina ny zavatra rehetra Andriamanitra satria fenony eo anatin'ny fonay fa miombona aminao zay miray aminao zay miombo-pahamasinana aminao zay ny fahamarinanao mitoetra ao anatinay raiso amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy velona masina manan-kely amin'ny fiain'i Nazareta ny fahatsaran'Andriamanitra ao anatin'izao fiombonana zao hitondranao any amin'ny dinga ny voninahitra sy fahatsarana indray miaraka aminy samy hotain'Andriamanitra daholo sika rehetra fa hitanareo ane Jehovah ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka aminareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen izay ihany koa ny ametrahana ny veloma finaritra ho antsika tsiray avy zay nanaraka ny fandarantsika androany maraina azadino ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahasoavany ho amintsika mianakavy ary ny voninany andrakotra antsika mandrakariva iaro anao izy aza matahotra toetra amin'ny fiainanao izy aza mitebiteby ihany mombanao izy aza manana inona enina foka fivavahana bamifona sy fisaorana no antsika maneho fangatantsika amin'Andriamanitra veloma tompoko le nosoko le